mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity famitinana ny lesona nandritra ny herinandro ity isika. Saotra anao izay mazoto manaraka tsy tapaka ny fianarantsika ny lesona eto, irariana dia tondra soa manjakarivo izany. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny fampitinana ny lesona fahaenina dia arivavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay, mbela omenao an'izao fotoan'izao indray ahafahanay mamitina ny lesona ianarany andritra ny herinandro. Mangataka aminao izay raha eo mba hiasa ao anatinay manjakarivo ianao ka tsy hijanona lesona ho anay fotsiny ihany izany, fa ahafahanay mampiatra izany araka ny sitraponao, ary ihany koa ahafahanay mitaona fanahy maro ho eo aminao, ary ahafahanay manapa-kevitra isanandro ny iroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Tonoina sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesonantsika moa manao hoe ny zava-miafin'ny filazantsara. Ny zava-miafin'ny filazantsara. Ny tsy anjery dia nalaina ny Efesiana 4:7, ny 20 sy ny 1:20 manao hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na iverintsika aza, araka ny izay miasa ato amintsika, ho azy any voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Indritra ny herinandro isika dia namakafaka ihany trany ny bokin'ny Efesiana, nandray fanambarana mahatalanjona i Paoly ary nifony zavatra maro ny fanambarana izay nataony teo anivon'ireo manam-pahefana rehetra izay nanaovany izany. Ny 7 amin'ny Efesiana dia mifarana mivavaka izay anasan'i Paoly fiangonana no voninahitra ny ray ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ao anatin'izany tsika dia nijery an'ilay nandray ny fanambarana, ilay fanambarana misy ihany koa, ary ny fahatelo farany dia vokatry n'ilay fanambarana. Raha makasika n'ilay hoe ilay nandray ny fanambarana no asiany teny, dia raha nanoratra ho an'ny Efesiana i Paoly dia voafatotra tamin'izay fotoana izay. Nantenaina ho tsaraina teo anatrehan'ny Néron ny mpanjaka nefa izy noho izany dia noheverino mpanao eloka be vavy izy, teraka fahakiviana tamin'ny Efesiana io toy zavatra io, ary nandio anefa ny feon'ny nandeha ny feon'ny fieritreretan'ny Paoly tamin'ny taratasy hafa nosoratany niaraka tamin'ny Efesiana, dia fantatsika fa natoky izy fa hafahana tsy ho ela izy ao anatin'izany. Ankoatran'izany dia tsy nevitra ny tena no mpifatotra tany Roma velively izy, mpifatotra ny Kristy izy ozy izy, ary nogadraina no ny finoana sy ny fitorenan'i Jesosy. Dia raha mbola atao anaty mpigadrana izy dia nanangona ny vondron'olona mandrakariva ny tolon'ny filazantsara, tsy nataony asaka anazy ny fipetrarany tao anatin'ny figadrana. Raha makasika n'ilay fanambarana no asiany teny, voabasintsika tamin'izany ny Efesiana 7, dia Jesosy mihitsy no naneraka amin'ny Paoly ho apôstôly ny jentilisa, ary tiany hozaraina amin'izy ireo ny zava-miafina nambarany taminy. Tsy naseho tanteraka izany zava-miafina izany teo aloha, fa naharihary kosa ankehitriny tamin'ny alalan'ny apôstôly sy ny mpaminany izay nandray ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Inona moa izany io zava-miafina io? Dia ny atongavan'ny jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ho mpiombina ny teny fikasana
ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Mandrapahafatin'i Jesosy dia niseho voalohany indrindra tamin'ny vahoakan'i Israely Andriamanitra. Ankehitriny kosa ny fanambarana dia mahafoaka ny olona rehetra, tsy misy fanavahana fiaviana, tsy misy fanavahana tokon'olona. Any hoe izasy anao zany anatin'izany ary manana anjara tokoa ny amin'izany. Andriamanitra ihany koa naseho tamin'ny alalan'ny fiangonana, ary na dia nandray fanambarana manokana azy Paoly dia tsy nevitra ny teny no miavaka noho ny hafa izy. Matetika isika rehefa mandray andraikitra indrindra eny misy atsika eny amin'ny fiangonana dia mahatsiaro tena miavaka indraindray, tsy izay nefa ny amin'ny Paoly fa nanana fahatsapahana tsy fahamendrehana izy, mifanohatra amin'izay nahita ny tena mpanota izy, ary akaraky ny anakekezantsika ny Jesosy zany no maika isehon'ny tenantsika ho tena betsiny kokoa. Mahafantatra kokoa ny toetrantsika mpanota, saingy miaraka amin'izay koa dia ovana ho tahaka ny endrika isika. Ny fiovana mitranga ao amin'ny fiainantsika dia fijoroana ho vavolombelona, ahafahantsika mampahafantatra ny fahendren'Andriamanitra na dia amin'ny fahefany any an-danitra azy. Any hoe ny anjely mahatoka dia mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra izy ireo amin'ny fitondran'ny fanapahany ratsy. Anjeliny ratsy kosa dia fantatra izy ireo fa naharihary ny fiampiangana diso izay momba ny toetran'Andriamanitra nataon'izy ireo, rehefa resy sy voaheloka tokoa izy. Raha makasika n'ilay vokatra ilay fanambarana nasian-teny dia nandohalika ny vavaka tamin'iray Paoly. Tena nafinaritra no nanombohany azy. Ny fianakaviana rehetra ozy izy dia samy maka ny anarany avy amin'iray, izany hoe fianakaviana rehetra na eo aza ny tsy fahatanterahana na eo aza ny fahalemena dia handray ianao zany, handray ianao na dia misy ny fahalemenao, misy ny tsy fahatanterahanao dia handray mandrakariva ianao. Avy eo dia mangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanomezany antsika hery ara-panahy amin'ny alalan'ny fanahiny sy mba hitoeran'ny Kristy ao anatsika ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana isika. Ary nangataka zavatra sarotra tanterahana izy avy eo dia ny ahafantarantsika izay mihoatra noho ny fahalalana ny fitiavan'i Kristy. Voninahitra ho an'Andriamanitra mandrakariva zany ao amin'ny Kristy. Ary teo ampisaintsainana ny fitiavan'i Kristy Paoly dia ny pololotra tononkalo fiterana sy fankalazana, sady ny vavaka mba homem-boninahitra ao amin'ny fiangonan'i Kristy. Dia io tononkalo io dia mampianatra antsika fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatantsika Andriamanitra. Mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatantsika sy hetsehantsika Andriamanitra. Ary mahay manao an'izay tsy heverantsika akory azy, miasa ao anatsika izy ary manome ny heriny amintsika, manome izay tokony ilaintsika ihany koa izy anatin'izany. Izany dia tsy tokony ho kivy na hialan-dahara isika fa tsy arovy, fa raha manome sy manomana zavatra ao antsika ny Tompo dia manao mihoatra lavitra noho izay rehetra fisainan'ny olombelona ary angatantsika aza. Ety am-pamaranana dia ity lahatsoratra Madamo White ity no maranantsika azy. Manao hoe Kristy mitoetra ao amin'ny fanahy no manome antsika hery ara-panahy ary mahatonga antsika ho fantso-pahazavana. Arakaraky ny ananantsika fahazavana no ahafahantsika mizara bebe kokoa amin'ny hafa manodidina antsika. Ary arakaraky ny ainantsika kaiky kokoa an'i Jesosy no ahitantsika mazava kokoa ny fitiavany. Rehefa mibanjina azy amin'ny fahadiovana isika dia mahita mazava kokoa ny kileman'ny toetrantsika. Maniry mafy azy isika sy ny fahafenony izay eo aminy ary izay mamirapiratra ao amin'ny fahatanterahan'ny toetrany any an-danitra, ary amin'ny fibanjinana no hanovanantsika hanahaka ny endriny. Irina indrindra aminao dia mba hiroso tsara ho amin'ny tsara kokoa tahaka an'izany anie, ka hovan'i Kristy tahaka ny endriny, nisy ny maha-iza sy tanteraka, ny toetra, ny fomba mampanao, ny fomba fiteny, ny fitondran'ny tena sy ny fifampizarana amin'ny hafa ihany koa. Mba ho fifaliana ho an'ny hafa ny fananana anao fiarahamonina ary loharam-pitahiana sy fahombiazana ho an'ny toeram-piasana sy ny fianakaviana ihany koa. Amen.
dia irenay masina tsara indrindra izay nanandro mbola velom-pisaorana anao izay iny amin'izany teninao izany izay nomena ho anay nandritra ny herinandro. Tompo malala ho aza vela andalo fotsiny any eo aminay izany teninao izany fa mangataka ny toeranao ny fahafenoana ao anatinay. Tompo ataovy izay rehetra mahasoa anay ary aoka izay rehetra tsy nambolen'ny tananao hiala ao anatinay anio. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.